niova tokoa ny mpijery nonao tsy takan'le teo aloha be fanakanana intsony mety hoe le vokatra tamina ekipa avy niatrika ny fiadinana amboara eran-tany ve tsy karitra ihany koa tao anatin'ireny fanadihadiana ireny fa miresaka teknika be ny mpijery nanahoana hoy ny mpanazatra na nakasitraka zay ngamba ny azambarany zakiny na nakasitraka ny mpijery baolina malagasy tamin'ity androany ity satria zavatra tsapa ihany koa ny zakiny tao anatin'ilay izy dia ohatran'ny tsy dia fa hoe zavatra tsy hita hatramin'izay zany satria raha nahazatra ny mpijery baolina malagasy hatramin'izay ny resaka ny ekipam-pirenena dia saika ny atao hoe ireo mpilalao eto toerana maka atao hoe ireo mila ravinahitra telo efatra dimy farafahabetrantsika izay matetika hita ny mpijery tetsy Mahamasina fa tamin'ity dia saika ireo mpilalao milalao tany ivelany daholo dia iny ny vokatra izay koa ngamba anisan'ny atao hoe nanova ny fomba fijerin'ireo mpijery baolina fa mpanazatra ihany koa satria ambom-pioana ny mpity baolina kitra tetsy Mahamasina na mpilalao fahiny io na mpanazatra io na rehetra izay mikirakira baolina kitra dia tonga tetsy Mahamasina nisy ihany koa zakino ny resadresaka ny fanaovana tamin'izy ireo zany tamin'ity androany ity iny ny vokatry ny lalao amin'ny mahampanazatranao efa atao anatin'ny fitondrany ekipam-pirenena ihany koa nanahoana tamin'ny akapobeany nahitanao ny lalao zany ny lalao aloha fahitako azy tena hitanao hoe tsapa fa ambony dia ambony ny avy teknika ary samy hita hoe samy ezaka mitandra nany an-darina sy ndrandrakilany fa samy naina rararoatra ny fitavozavozana nany an-danina ndrankilany dia hitanao hoe tena ambony vety avy teknika ny lalao fahitako azy isy foana no mitarika ty amin'ny fampidiram-baolina ny fahitanao azy taiza ny tena hoe natonga an'izay hoe lasa nanenjika foana ny zava-tsapa fotsiny ny analysy tsotra natao toerana dia hoe maninona tsika no somary tsy nainana rararoatra kely an'le deuxième ballon satria raha vo amin'le baolina voalohany ny adivana tsika somary kely raha ny vakana ny ohatra no sénégalais dia eo amin'le faharoa zany tsika no manana chance edivana dia tsika misy hésitation amin'le miady baolina indraindray raha tsy tena hoe baolina faharoa ny an'ny somary ny ahotra kely tsika amin'ny fakana azy dia natonga le deuxième but iny izy rehefa avy eo fa zay hoa le hoe ainy zareo nanararoatra zay fitavozavozay tsizay nefa tsika koa nainanararoatra ny napatory azy koa dia zay ngamba nafahalalona eo amin'ny tambazotra serasera ngamba teo aminatin'ny volana teo tena karisa be foana le formation an'le barea hoe expatrié daholy mpilalao avy eto toerana iny izy ny raha tsika nahitiny ny hevitro manokana mahakasika izay hevitry ny olona izay eny ny olona zany fahitako azy mbola tsy zatra ny fanamboarana natao teo anivony fa za mieritreritra votoka am'izao manomboka ho kaikin'ny fon'ny olona ny barea satria zay zany vo tsapan'ny olona hoe zay zany le fanovana tiana natao ny any ampitsiako dia ny hoe zao anohana ny barea ary ampirisika mpilalao eto toerana koa satria eto toerana reny lasa nakanipika dia mampirisika ny eto toerana hoe reny ny au niveau garantsika mba miezaka manararoatra hoe afaiza ny ezaka tokony mbola ho atao satria za mieritreritra hoe lapitso ravaka pitsy tsy afaka miala amin'ny mpilalao eto toerana ihany ny ekipa-pirenena reny ihany makany ivelany donc mampirisika mikizy eto toerana mba miezaka satria raha tsy teny anareo hoe nahitan'ny match Comore Cameroun ohatrohatran'ireny ko any mifoha daholo le nosikely rehetrarehetra na le firenena verina vakely amin'ny baolina kitra fa efa afaka amin'ny lalao au niveau daholo nahita resaka ho anaro ho an'ny mpijery baolina zay mety niteraka resabe ny fahazarantsika no mety natonga le resabe fa mino aho fa iankasitrakatsika rehetra raha hoe iona amin'ny Sénégal dia nanao mondial zavatra ngeda be mivitantsika androany nanao match nul taminy ary ny tena nafinaritra zany hoe nanao erreur dia menina le Sénégal fa fahintsika an'izay mba tsy kivy mihina fa nirapirateny izy ary raha nisy kely foana arany hoe matintsika telo izy eo
eo amin'ny lafiny teknika, lafiny fandrafetana amin'ny Barea teraka reza be izy io teto amintsika zany teto Madagasikara ny amin'ny hoe expatrié joueur eto toerana sy ny karazany. Riny ny zavatra misy androany manahoana ny hevitro mahakasika an'izay? Iny ny hevitro raha za ohatra hoe mety hoe tiako ny bebe kokoa ny eto toerana iny, fa io miankina amin'le entraîneur ihany io. Le entraîneur ihany zany mahafantatra hoe reto ny bebe kokoa manao ny expatrié manao na ny eto, izy ihany mahafantatra azy. Le tactique de jeu napetraky ny mpanazatra androany ve zany tena nety tamin'ireo mpilalao nalaina avy any ivelany raha fahitanao azy? Matotra ndraiky aloha ny résultat dia mety le izy. No fahitanao azy no avy ny Barea ao anatin'ny hoe fantanina ho any amin'ny kanina no avy ny Barea aloha hitako hoe tafiry tika ao anatin'ny deux premier tafiry tika loatra an'ireny.